Etsakila nefa dia nanamafy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika fa andalam-pamerenana ny fampianarana sy ny asa-pikarohana eny anivon'ireo université mpanjakana sy ny fitoeram-pikarohana samihafa manerana ny nosy zareo eo anivon'izay ministera izay rahantsika moa ny fanazavana hoentin'ny sekretera jeneraly eo anivon'izay ministeran'ny fikarohana ny tontolo siantifika izay. Taorianan'le fanapahan-kevitry ny COPRIES izany hoe ny fivorian'ireo président d'université sy directeur général ny institut supérieur de technologie izay nametra fa tokony hiverina ny asa fikarohana sy ny fampianarana nanomboka tamin'ny voalohan'ny septembre teo dia ifanandrainy andraikiny zany ireo président sy directeur doyen ny établissement ka rehefa nanao ny tour amin'ny fahafantarana zava-misy dia amin'ny ankapobeny ny université ny province dia efa miprogramme ny fiverenan'ny fampianarana. Mety mbola tsy isian'le tena fiverenana dia satria misy ny mpianatra nandehan'ny tany amin'ny fianakaviany dia miatra ny fiverenan'ireo. Ho amin'ny Fianarantsoa manokana andray ny JMJ ny université ny Fianarantsoa dia mifanaraka fa aoriana ny fandraisana ny JMJ matomboka ny fampianarana. Na izany na zany misy ireo sampam-pianarana efa manao fanadinana dia efa nidroso daholo ny fanadinana. Ho an'eto Antananarivo manokana ny zavatra fantatra dia hoe misy ireo sampam-pianarana efa nanohy hatrany ny fampianarana, misy ny naniverina ny anatra raha tsy evina amin'izany ohatra ny eo amin'ny sociologie fa ny médecine ohatra zao dia mamita ny fanadinana fa ny ao amin'ny faculté des sciences polytechnique araky ny fahafantarana azy ety mbola misy fanohanana amin'izay fiverenan'ny fampianarana zay.